Alarobia fahavalon'ny volana Aogositra taona 2024 tonga nametraka ny taratasy filatsahako fidiny na ny kandidaturany teto amin'ny ACC Ambotany candidat Mayol. Hita taratra araka izany fa dia manana ny fahavononana tanteraka ny candidat Mayol hiatrika ny adidy lehibe sy goavana izay iandraiketany Atsoatsy dia ny hitondra ny firenena malagasy. Zao politika mazava tsara ny projet-nay anankitelo fitinina fotsiny. Gideona fandresena fantrana miady amin'ny fantrana ny antoko politika ny GFFM. Voalohany zany miady amin'ny fantrana, faharoa ampiatra ny tany tandalana. Dia ny fahatelo amerina ny Île Parse eto Madagasikara ary efa mandeha ny fanaova-tsonia azy io. Taty amin'ny ACC zay nangatako hoe aza atao ve nanaovana référendum dia mbola tsy namaly izy hatramin'izao ny hoe amerenana nosy Île Parse any malagasy satria any malagasy izy io. Dia anatin'ny projet de société-ko zany programme anasako amerina anazy io rehefa tonga ny fotoana izay tongavana amin'ny fanjakana zay telo zay ihany mamidina azy. Fantrana miady amin'ny fantrana tafiditra ao anatin'izany zany ny insécurité, ny kolokolo, ny fidangan'ny ty fitotongana sandam-bolantsika ty, ny tsy fandriam-pahalemana tafiditra ao anatin'ilay ady amin'ny fantrana zany daholo zany. Ny tany tandalana ampiarina ny tany ny lalàna amin'izay rehetrarehetra tratra manao kolikoly sy ny mangalatra rehetrarehetra ary famerenana ny Île Parse mamaha ny fandrantsika dimanjato taona io vao mety ho ritra io arena amin'ny Île Parse io ampiadanan'ny malagasy mandrisy ny dimanjato taona io zany tavaverina amintsika hiantsona malagasy rehetra efa nometanana amerina azy io.